Tokony olosazina ireo tokony andraikitra nandray anjara tamin'ny fampelezan-kevitra raha ny volazan'ny lalàna hoy Jean-Éric Rakotoarsoa. Ho an'ny trano-mpanjakana tsy misy ifandraisana amin'ny ministeran'ny vola sy ny tahirim-bola-mpanjakana ny famoaham-bola manazava mikasika ny fisotran'ny famoaham-bola-mpanjakana ny eo amin'ny ministeran'ny vola. Iray volana mialohan'ny krismasy mbola sahirana amin'ny fitadiavana isan'andro ny iray aman-dreny raha kely finoana ireo ankiziny amin'ny fanomezana mety ho azony. Manasanao ary naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand. La télé autrement. Satbox by Elite Pro HD clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Informations, divertissements, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourir, Elite AP Flou, Satbox by Elite Pro HD. Plus clé 3G, 470 000 ariats. Sport Cup de Sato, c'est nouveau. La formule énergie, riche en tonus, avec une ouverture facile. Sato, votre source de santé. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany anomboantsika ny tapany voalohany amin'ny fampalalam-baovao amin'ity hariva ity. Tokony ho enjen'ny lalàna ireo tompona ndraiky mpanjakana nanampy ireo kandidà nandritry ny fampelezan-kevitra. Fitsarana ady heloka tsotra no tokony hanenjika azy ireo ary tsy miandry mpitondra. Anisan'ny maro ihany koa ireo kandidà sy solombavambahoaka izay mandika ny lalam-pifidianana amin'izao fotoana izao ka mety maro amin'izy ireo no hiara ny lalàna fanadihadiana. Raha toa ka mbola tsy vonina ny sary dia arahantsika rehefa vonina ny sary eo ambadika eo amin'ny teknisianao ny andindiny mahakasika izay pejy politika izay fa hivadika pejy hafa kosa indray isika. Mikasika ny famatsim-bola natokana ho an'ny fifidianana fihodinana faharoa tsy mbola misy aloha hatreto ny isa-mazava nivoaka na avy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izany na avy amin'ny senita raha ny fanazavana azo avy amin'ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana dia ireo fandaniana mifandraika amin'ny fanofanana sy ny tambo-karama no iantsoroan'ny fanjakana malagasy. Avy amin'ny pasema kosa no anovozana ireo fandaniana mikasika ny fikarakarana ara-teknika. Hatreto 70 ariary no efa navoaka ny fanjakana malagasy anomanana ny fifidianana na ny avy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola aza nefa tsy afaka nanamarina na efa tafiditra amin'io ihany koa ny fikarakarana ny fihodinana faharoa miaraka amin'ny fifidianana sy solombavambahoaka. Fa isan'ireo nampanatsoana teny anivon'ny Zandary ihany koa ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola ny faran'ny herinandro teo mikasika ilay fikasana amoaka sy anodikodina volam-panjakana teny anivon'ny PCMM. Nanamafy ity tompona andraikitra ity fa tsy mahaleo tena ny PCMM amin'ny fitantanana ny vola eo-pelantanany ary misy ny antota-taratasy tsy maintsy fenoana amin'ny famoaham-bolam-panjakana fanadihadiana. Ho an'ny sampandraram-panjakana, ny ministra, ny tale jeneraly, ny sekretera jeneraly, maro ireo olona afaka mampamoaka vola eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Mila mameno fepetra maro sy atota-taratasy anefa izany, mbola mandalo tsingana ihany koa ny famoahana izany. Dia ny voalohany amin'izay aloha dia ilay hoe ordonnateur. Izy izany notrany hoe mikarakara an'ilay hoe inona ilay zavatra fandaniana atao, inona hoe
ohatra ny hoe mikomandy asa ve ianao sa mikomandy fourniture na ohatra zany a dia iny ordonnateur iny koa zany manapa-kevitra hoe ity voly ity zany a ho aloha ity. Dia rehefa vita izay a misy atota taratasy be deaibe zany a ataon'le ordonnateur hoe ity voly ity zany a tiako avoaka amin'ny kitapo-bolam-panjakana dia reto ny atota taratasy izay manamafy ny amoanan'ity voly ity. Isan'ireo voanjo teny amin'ny zandary ary nalaina ambava nikasika ny raharaha fikasana moka vola 640 lavitrisa ariary tao amin'ny BCMM ny sekretera jeneraly ny ministera ny vola sy ny fitantanam-bola niaraka tamin'ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Tsy misy ifandraisany amin'ity sampadraraha-panjakana ity anefa izy ireo raha ny lalan'ny fikarakarana ny pitsopitsony amin'ny taratasy. Ny BCMM établissement public izay atao hoe mahaleo teny izy a manana ny maizy azy zany a amina hoe orinasa na établissement mpanjakana mahaleo teny izy ka raha toa hoe mpiasa ministère foibe toy ny tenako na toy ny directeur général ny trésor tena tsisy ninona hidirany mihitsy ange amin'izay hoe vola avoaka ny BCMM. Aorian'ny fanamarinana isan-karazany ny tahirim-bolam-panjakana no tompon'antoka farany amin'ny famoahana ny volam-panjakana izay nampiasaina tamin'ny tolobary-panjakana. Efa nisy ny filazana izay nataony teo anivon'ity sehatry ity fa enjana ny fanaraha-maso ny fandaniana isorohana ny osoka mety hitranga. Koa efa vonina ny sary dia iverenantsika ny fanadihadiana mahakasika ny lalàna anenjehana ireo tompona ndraiky mpahefanana nanampy ireo kandida nandritry ny fampelezan-kevitra. Tsy ny vaton'ny kandida no foanana ihany no sazy mavesatra nomeny CES ireo kandida. Anisan'ny tokony hiaran'ny fanenjehana ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana nanampy ireo kandida ireo nandritra ny fampelezan-kevitra. Voafaritry ny lalàn'ny fifidianana ny sazy mety hampiditra an-tranomaizina mihitsy no miantra amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo. Ny fanjakana raha teo no tokony hanao ny fanenjehana ho hiatrany ny mpahalalàna ka tsy tokony handrasana mpitory. Anjaran'ny CES zany a dia mampita an'izy amin'ireny fitsarana dia ny fitsarana zany a tokony tamy dia mandray an'ireny raharaha reny a dia ataony fanenjehana dia saziana izay tokony ho saziana rehefa tena hita hoe misy mipirofo alesy tokony ho saziana mihitsy satria tsy hijanona mihitsy ny alabato sy ny isan-karazany eto amintsika raha tsy efa misy voasazy na olona faran'izay ambony taona iny na raha tokony ho saziana rehefa tokony ho saziana. Anisan'ny efa mandeha ihany koa ankehitriny ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny kandida solombavam-bahoaka satria dia mbola tsy fotoana ny fampelezan-kevitra izao nefa dia maro amin'ireo no mampiseho ny sary goavana misy azy ireo na ihany koa hita taratra izany mirenty eny amin'ireny fiara ireny. Misy tomobile misy fidio reny zany tena fandikan-dalàna ny lalam-pifidianana mihitsy ary tokony tonga saina reny olona reny satria ny voalohany indrindra aloha mety asa izay ho ataon'ny CES hoe mety voalohany dia efa mety foana indray zany fahafahany mirotsaka fifidianana. No ny lalàna misy dia mety maro na misy amin'ireo kandida solombavam-bahoaka no hiaran'ny lalàna ka hitarika amin'ny fanalanan-dahary nataon'ny CES izany. Trangam-piarahamonina kosa no anizantsika ny fampahalalam-baovao miaramila ray sy vatan-dehilahy avy amin'ny fokon'olona miisa roa no maty vokatry ny fanafian'ny dahalo mpangalatromby tany amin'ny komine Sira distrika Anamboasary Atsimo faritra Nosy Omaly. Nandritry ny fanarahan-dia nandrasan'ny dahalo tamin'ny toerana iray ny fokon'olona sy ny zandary ary norakofan'izy ireo tifitra vararaka ka nahafaty an'ireo olona telo ireo. Pasoroan'ireo miaramila no lasan'ireo dahalo tamin'izany. Nisy miaramila iray azon'ireo dahalo sambobelona saingina fotsitra izy ireo rehefa ny basy sy ny bala teny aminy. Ronjato ny omby lasan'ireo dahalo tokony ho tany amin'ny 420 kilometatra miala ny tanàna no nitranga ny fifandonana. Tsy mbola afaka nanome ny antsipriam-baovao momba izay moa ny zandarmaria-pirenena izay azonay tamin'ny antso atarby io ariva io. Fa mbola eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany ramatoabe iray 80 taona no maty maikira tao an-tranony tetsy Antanimena androany atoandro tokony ho tamin'ny iray ora sy sasany. Tao ambony rihany ity ramatoabe ity no nipetraka ka tsy tafavoaka intsony rehefa nirehatra ilay trano. Tsy nisy nahafantarana azy intsony ilay ramatoa tao aorian'ny vonaniantra taminy. Mbola tsy fantatra izay fototry ny afo sy ny tetibidin'ny zavatra may hatramin'izao fotoana izao hono nambaran'ny teo anivony ny mpamonjy vona.
Mbola trangam-piarahamonina trany nisy fanafianan-tranga tetsy Anosizato io atoandro io raikitra ny fifanjevona tamin'ireo jiolahy sy ny mponiny noho ireo mpanafika tsikaritra mialoha ka tovovavy iray no voatifitra teo amin'ny tongony. Araka ny vaovao azo momba ity raharaha ity dia azo ny iray tamin'ireo jiolahy ary ny iray nifanenjehan'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana. Nentina notsaboana teny amin'ny hôpitaly Chiera io vehivavy io androany hariva. Pejy sosialy hatrany miombo ny adi-tany eto andrenivohitra fianakaviana sahirana manjatony moniny ny antomadinika sy ny manodidina no kasaina esorina amin'ny toeram-ponenany amin'izao fotoana izao. Tsy tompo-tany saingy nanajary tamin'ny fanotofana onaona ireto fianakaviana ireto. Toerana nanorenana ny trano fonenany ihany koa. Taona maro aty aoriana mitaky ny analana azy ireo ny tompo-tany. Efa nanivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao antony idinan'ireo mahatsiaro tena manana andraikitra teny an-toerana. Fanadihadiana kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Nisy ny fanambarana manokana nataony ny fikambanan'ny mpiasa avy eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra androany. Antony telo no antony ity fanambarana ity: fangatan'izy ireo fanendrena PDS vaovao, ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa volana novambra ary ny famerenana ny foto-drafitr'asa mampidi-bola izay tatan'olon-tsotra ao amin'ny komina. Fanadihadiana. Mandalo olana Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Arak'izany, nanao fanambarana iombonana fikambanana mpiasa Antananarivo androany. Nitsindrin'izy ireo tamin'ity fanambarana ity, ny fangatan'izy ireo fialan'ireo staff politika rehetra izay napetraky ny PDS teo aloha sy ny fandoavana ny karaman'izy ireo ny volana novambra. Votoatin'ny fanambarana dia voalohany amin'izany dia mangataka minisitry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana hanendry izay PDS hitondra ny tanàna. Faharoa, mangataka ireo tompona andraikitra mahefa mba hijery ireo foto-drafitr'asan'ny komina nomena tantanan'olon-tsotra fa tsy mampidi-bola ho an'ny komina ireny. Fahatelo, ny mahatonga izao fanambarana izao dia ny fahataran'ny karama izay araka ny fampitondrana amin'ny asa-panjakana dia entre le 20 au 25 ny volana no fikarakarana ny karama, nefa hatramin'izao anaovana fanambarana izao dia tsy mbola misy mangirana izany karama izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ary ny volan'ny komina urbaine Antananarivo. Tetsakilan'izay, tondra fanazavana mahakasika ity fanambarana nataon'ny fikambanana mpiasa Antananarivo ity ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina. Mandalo olana ny tanàna amin'izao fotoana izao ka izay ny antony mahatoara ny fandoavana ny karama. Ny resaka momba ny karama ny mpiasa Antananarivo dia tsara ihany manamarika aloha fa eo amin'ny lafiny lalàna aloha dia mbola manana fetra ihany ny tanàna andoavana ny karama. Marina fa nisy izay hoe fahazara sy fomba fitantanana nandoavana ny karama talohan'ny hoe faharoapolo na fahadimy amby roapolo ny volana. Izany moa ezaka natao na inona na toa inona na fahasahiranana nalovana tanànantsika dia nanao izany ezaka izany ny tanàna. Amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana novambra tsika androany dia ny zavatra azonay ambara aloha dia ny hoe miezaka isika handony karama mpiasa Antananarivo alohan'ny faran'ny volana. Na izany na tsy izany aza nefa dia tiako ihany koa ny manao antsoavo eto hoe ny fandoavana ny karama dia fantatra fa ao anatin'ny lahara-pahamehana izany ary fandaniana tsy maintsy atao na hoe dépense obligatoire. Kanefa manao antsoavo amin'ny mpiasa ny tanàna Antananarivo rehetra mba hanao ezaka mihitsy amin'ny resaka fampidiram-bola. Tsikatra tato ato fa mivangongo fako eraky ny tanàna Antananarivo izay taratra voalohany ahitana ny olana mianjady eo anivon'ny komina. Tokony hojeren'ny fanjakana mahefa arak'izany izay hamana ity olana ity ny fotoana fahavaratra koa efa miditra isoroana izay mety aretina ateraky ny loto sy ny fako. Mialohan'ny tirana amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao dia anaraka dokam-barotra isika. Sport Cup de Saint-On, c'est nouveau. La formule énergie, riche en tonus, avec une ouverture facile. Saint-On, votre source de santé.
Aotry faingo efatra isanjato ny ala isan-taona no ripaka eto Madagasikara. Tsy azo tsinitsiniavina izany satria efa folo isanjato ny faritra rakotra ala eto Madagasikara no sisa miangana amin'izao fotoan'izao. Tsy ny azo any anefa no lasibatra amin'ny fahasimban'ny ala antony ilalan'ny politika mangarahara mikasika ny fitantana ny arena anaty ala fanadihadina. Ny dorotanety, ny tavy, ny fitrandrana tsaradrariny, ny arena anaty ala, antomanimba ny ala sy ny arena ao anatiny eto Madagasikara ireo. Na dia ny hena aza nefa ny fanimbana ala teto Madagasikara mbola maro ny ezaka tokony atao. Ny fahasimban'ny ala zany teo aloha zany izy ohatra faingo valo, dia ny anidina ohatra faingo 5, dia ankehitriny ohatra faingo 4 isanjato isan-taona. Zany hoe ny hena zany. Fa raha zany ohatra faingo 4 zany raha folo isanjato sisan'ny ala mbola betsaka zany. Mbola matoa zany misy dia mbola misy zavatra tokony hojerena ao anatin'izay zavatra izay. Lalam-piariana maro no miankina amin'ity sehatra ity araka izany. Miankin-doha tanteraka amin'ny hazo alaina anaty ala voajanahary Madagasikara, amin'ny hazo fandrehitra sy ny arina fanaintana ampiasainy. Izay mbola loharanona angovo ho an'ny 700 isanjato maherin'ny mponina. Mila manova paikady araka izany. Tsara ho tadidiana fa zany ny ala zany tsy resaka hazo fotsiny. Ny ala misy ataontsika hoe fonction be dia be. Afaka manome azo izy, misy koa nefa ny produit non ligneux. Dia misy ny service écosystème, ny ala io ny tsy visina ala ohatra dia mampihena ny notsakorana. Zany dia efa service entin'ny ala. Dia izay zavatra amin'ny ankapobeany izay no jerena fa tsy hoe bois précieux, anisan'ny service anankiray omeny ny bois précieux. Anantanteraka fionam-be andinihana ny fitantanana ny ala ireo ratsa mangaika pikatroka eo amin'ny sehatry ny ala sy ny arena voajanahary. Taorian'ny fionana teny anivon'ny faritra dia ho tanterahana ny alarobia ny alakamisy ho avy izao ny asizy mikasika ny fitantanana mangarahary ny ala. Ahitana solitena ao avokoa ireo mpiantsehatra amin'ity lalam-piariana ity. Areti-kibo sy areti-koditra ireo no mety ho azo amin'ny filalaovana rano miandrona noho ny rotsakorana. Fifaliana ho an'ireo ankizy any ambany tanàna eto an-drenivohitra nefa ny milalao amin'ireo toerana efa toeram-pilalaovany hatr'izay ireny. Miampy kokoa ny fahafinaretana rehefa misy na dia miezaky ny mandrara azy ireo ray aman-dreny fanadihadina. Lasa dobo filomanosana ny tokotany be filalaovana taloha. Efa fahazarana ho an'ireo ankizy anefa ny mifampitaona amin'ny toerana fionana hatr'izay ka tsy miovy izany na maitany na rinina na fahavaratra isian'ny rano miandrona. Vao maika mahafaly azy ireo ny milona anaty rano maloto mba mampangatsiatsika fa fanalana etaeta ihany koa. Isanandro. Dia maninona ireo milalao amin'ny rano maloto be io? Tsisy tokotany. Dia tsy hoan'ny aretina ve? Inona? Marary andoha, marary kibo. Tsy eny amin'ireo tokotany filalaovana ihany ny dibotrany ety ambany tanàna, tonga hatrany an-trano ny rano. Tsy ny fandrarana ny ankizy tsy lalao eny amin'ireny rano ireny araka izany no lahara-pahamehana ho an'ireo ray aman-dreny na dia miezaky ny miteny ny zanany any izy ireo. Ito zao tokotany ilalaovan'ny ankizy ity nefa ny jereo io dobo zany rehefa misy an'ilay moka kely reny dia tsy hita nefa izay ilalaovana fa io ihany ny tokotany malalaka. Io zao mitondra aretina ilay moka kely io miaraka amin'ny tsinkaretina ao anatin'ny daholo loto avany fako ao daholo dia miakatra dia maimbo be ilay rano. Zanako zao nena dia ohatra anao tsy miboaka ny trano satria tokotanay rano be mahitsiny. Ny fepetra tsy hitako ny tokony andraikitra aty tsy hita ilay dia tokony andraikitra mba azontsonay amin'ilay izy satria maloto daholo ilay rano mandeha amin'ity zany. Efa misy rafim-panadiovana ny anivon'ireo fokotany manala ny loto sy ny rano miandrona. Miezaky ny mampiasa ny fitaovana misy eo am-pelantanana izy ireny hitsinjovana ny vahoaka hiadidiny. Ny fandraisana andraikitra zany amin'ny loto eto amin'ny sy ny rano miandrona eto amin'ny fokotany natetezana voalohany dia mandray andraikitra tokoa ny fokotany sy ny sosialy eto amin'ny fokotany dia ny RF2 mandray mikarakara amin'ny fanadiovana ny tsikafo na fanadiovana ny rano maloto zany ny andraikitra raisina fokotany eto. Zany hoe ilay rano miandrona zany voasakan'ilay tsikafony dia izay no mahatonga nahiakan'ilay tsikafona ho diovina zany ilay tsikafona ohatry ny androany zao dia misy mpiandraikitry ny RF2 zany mpiasan'ny RF2 nanadio tany mba ahafahan'ilay rano mandeha mba tsy isian'ny otrika aretina. Misy tokoa ny aretina azo avy amin'ireny rano miandrona ireny raha ny hevitry ny mpitsabo iray izay nanontanianay. Tsy mijanona ety ivelany ihany ny rano maloto rehefa milalao azy ny ankizy fa tonga hatrany ambavany ka anisany antony mankarary azy. Voalohany indrindra moa zany raha ohatra hoe milalao ny rano miandrona izy dia maloto ny tanany avy eo nefa tsy misasa izy dia manaraka amin'ny tanany ny karazana mikroba samihafa, ny bakteria, ny virus, ny parasita. Raha tafiditra amin'ny sakafo haniny zany iny dia miteraka aretina samihafa, areti-kibo na
kankana zany izay fahafantatsika raha teo ny areti-koditra samihafa koa izay mety miditra amin'ny masokoditra zany karazana mikroba ihany moa zany miditra amin'ny masokoditra dia miteraka aretina samihafa ihany koa satria moa fantatsika fa ny ranomiandrona zany dia itoeran'ny mikroba samihafa avy amin'ny fivalanandrano avy amin'ny olona tsy salama na fivalanana mihitsy avy amin'ny olona tsy salama na avy amin'ny biby ihany koa dia maloton'ireny biby ireny koa zany raha misy mikroba dia mety hifindra amin'ny olombelona. Vanim-potoana tena mahabetsaka ny areti-kibo amin'izao fotoana izao. Mitombo 500 isan-jato ireo ray aman-dreny tonga amin'izava fahasalaman-janany noho ny areti-kibo. Ireo karazam-panafody mampijana ny areti-kibo sy fanoloana ny rano very no tokony ananana ao an-tokantrano hitsinjovana ny areti-kibon'ny ankizy. Mampijanona fotsiny ihany anefa ireo fa tsy manasitrana. Antony tokony anatonana toeram-pitsaboana aingana raha toa ka tsy miova ny toe-pahasalaman'ny ankizy. Ilaina ny fanamafisana ny serasera mikasika ny fanentanana amin'ny ady amin'ny tsimikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara. Tsy miantefa firy any amin'ny olona kendreny ireo hetsika natao hatr'izay. Mila fanamafisana araka izany ny fifandraisana eo amin'ny mpampita vaovao antony nanaovana ny fanofanana ireo mpanao gazety mikasika ny ady amin'ny ity aretina ity. Raha ny eto Madagasikara, aotra faingo 4 isan-jato ny tahan'ny olona voan'ity aretina ity araka ny tarehimarika ny ONU-SIDA. Marefo kokoa ireo mitovy fananana manao firaisy sy fananahana manao firaisana ranofo izay mahatratra 4,7 isan-jato ny tahany aretina. Noely na ny krismasy afaka iray volana katroka fety isan'ny lehibe indrindra mandritry ny taona ho an'ny kristianina ary fiandrandrana kilalao kosa ho an'ny ankizy. Manana ny nofo sy ny eritreretiny ny ankizy manoloana izany saingy tsy mitovy kosa ny fahefa-mividiny isa-tokantrano noho ny fari-piainana samy manana azy. 7 andro mialohan'ny noely, inona no mba nofonofon'ireo ankizy anaky ny fianakaviana sahirana nataony fanadihadiana mbola manana ray volana ny ray aman-dreny na ireo malala-tanana hiezahana hanaovana izay tratra hiatrehana izany fanadihadiana Gaetan. Raha ny faniriana sy ny etaitany ankizy mitovy avokoa. Fahazonan-kanjo sy kilalao krismasy tsara tarehy no andrasana fatratra amin'io krismasy ho avy io amin'ny ankapobeny. Ao ireo efa manantena fa tsy maintsy ahazo, ao ireo mbola manontany tena amin'ny mety azona izany na tsy. Saribakoly izay eto mamanay izany nahazo. Tokana ty mbola azo ihany kosa na raha tsy mahazo. Teloniona vatiny alaina ray aman-jeninay zao zao tsy manam-bola izay tsy mahazo. Miazaka amin'ny krismasy zao dia miazaka amin'ny krismasy zao dia tanety mahazo fa zany mahazo. Faniriana ho an'ny hafa nofo ho an'ny sasany. Mitovy avokoa ny ankizy rehetra raha ireo no masitsivana no azona kilalao. Saingy eo amin'ny resaka fahefa-mividy no mampizara ny ankizy ho sikady samihafa. Mbola manam-potoana ireo ray aman-dreny hanao ezaka manokana mba azon'ny zanany kilalao saingy tsy mampanantena an'ireo zanany nefa milaza ny fahavononana hanao ezaka mba hampitovy ny zanany amin'ny ankizy hafa. Sahirakirana aloha ny ray aman-dreny satria ny eto manana tsy ampy amin'izao noho ny fiainana mikorotanrotana ny asa tsy dia misy fa mitady izay vita ihany hanomanana azy. Na tokony ety ary fianarana manjary tsy mety orina fety satria tsy mitovy ny ankizy namana. Tsisy kilalao, tsisy ndinina zany, tsisy fanantenana. Dia amin'ity taona ity tsisy fa ny akandro ary zao mbola tsy dia bavina mbola mikaramoka. Misy fetsaky amin'ny fahatenenina fotsiny izy hoe mbola tsy misy aloha miandro. Rehefa misy vola dia vidy ihany. Manomboka ny voalohan'ny volana Desambra anoany no anomboka hitobaka eny an-tsena ny kilalao samihafa raha ny zava-misy isan-taona. Ny kilalao an'ireo mitady ny arapaka isan'andro tsy azo atao lahara-pahamehana. Ny tena mahavaky loha ny ray aman-dreny manoloana izany, ny isan'ny ankizy ao an-trano tsy maintsy hividianana kilalao sy ny vidin'ny kilalao tadiavin'ny ankizy. Ny tokony marina voalohany aloha zava-dehibe ho an'ny ankizy mahazo kilalao fotoana indrindra fotoana noely otrondreny na fotoana volana juin ohatra eto amintsika eto Madagasikara. Ny tena mety ho fiantraikany izay anatin'ny sain'ny ankizy indrindrandrindra ho an'ilay ankizy tsy manana. Ny ankizy manana moa zany iny dia efa amin'ny ankapobeny amin'ny maha-ankizy azy tsy afaka hoe heritreritra izy hoe misy ankizy tsy manana raha tsy misy fanabeazana manokana amin'izay. Fa ho an'ilay ankizy tena tsy manana zany dia ireny zareo ireny ilay miteraka le hoe mahatsapa-tena izy zany hoe tsy mitovy amin'ny namany ka mahatonga le ataon'ny frantsay hoe complexe d'infériorité reny zavatra ohatran'ireny tsara raha jerena zay mahatonga ny fikambana sasany hoe miezaka manome kilalao an'ireo ankizy tsy manana zany amin'izao fotoana noely ohatran'izao.
Maro ireo tsy manome safidy ny zanany amin'ny resaka kilalao, ny ankizy izay tsy malalatsy misy. Manana iray volana araka izany ireo ray aman-dreny, tompon'andraikitra isa-sokajiny eny amin'ny ivitoerana mpikarakara ny ankizy ahafana mijery ireo ankizy sahirana. Azo antoka ihany koa amin'ny ity indray mandeha ity fa ho fomba fiadian'ireo kandida solombavam-bahoaka indray ny fizarana kilalao maimaimpona. Iverenantsika ny pejy politika mahakasika ny fifidianana, fandaminana manokana napetraky ny senita amin'ny fifidianana hitranga amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Ny fitsinan'ny fotoana no niopana ny fanatsarana ialana amin'ny mety ho filaharam-be fanadety ny itovy Rakotondravoiny. Avy hatrany ety ivelan'ny birao mpandatsaham-bato dia isy ireo izay hikaroka ny anaran'ireo izay tonga mandatsaham-bato, izany hoe hitady avy hatrany ny anaran'ireo mpifidy ialana amin'ny filaharam-be. Ho samy hafa avokoa ny trano fisainana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dingana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Torak'izany ihany koa ny vata fandatsaham-bato izay misy famantarana. Tsy ho ela ny mpifidy iray anatin'ny birao mpandatsaham-bato satria dia efa misy ny mpanome toromarika mba ahafahany manaraka miditra indray. Fandatsaham-bato dia ireo mpikambana atao amin'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny 2020 ny volana oktobra ihany. Ankoatr'izay mpikambana sasasasany tsy maintsy nandraisana fepetra fanoloana no ny antony samihafa. Rehefa tonga zany ilay fidy anatanteraka ny adidiny amin'io fotoana io dia toyizao ny fombafomba ataony. Eo zany araka izany tahaka izao ny fomba atao mandritra ny fifidianana. Voalohany, misy ny tompon'andraikitra ny birao mpifidianana mitady ny anaran'ny mpifidy. Aorin'izay dia mampiseho ny karatra ary mandroso avy hatrany manao ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Aorin'izay kosa no miverina maka ny vato ny kandida solombavam-bahoaka indray vao miverina anatin'ny trano fisainana ka mandatsaka vato ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Le fanamarinana ny fisoratan'ny anarana ao amin'ny lista fanamarinana eo amin'ny asesera voalohany mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato. Mandalo amin'ny latabatra misy ny taratasin-daza-bato momba ny fiodinana faharoa ny fifidianana filohan'ny repoblika ilay mpifidy dia mandray ny taratasin-daza-bato. Makao amin'ny efitrano fisainana dia manamarika izay kandida ampiafan'ny safidiny dia avy eo zany dia mandatsaka izay taratasin-daza-bato na bileta tokan'izay ao amin'ny urna izay misy soratra fiodinana faharoa fifidianana filohan'ny repoblika. Rehefa vita zany ny fandatsahany izay taratasy-daza-bato izay bileta tokana dia mandalo eo amin'ny latabatra misy ny taratasin-daza-bato momba ny fifidianana solombavam-bahoaka indray izy dia herina ao amin'ny efisainana manamarika safidiny dia mampiditra ny taratasin-daza-bato ao amin'le vata fandatsaham-bato misy soratra indray kosa hoe fifidianana solombavam-bahoaka. Ankoatra izay dia efa mandeha ny lama amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izay nomeny ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny senita. Ireo mpikambana atao anatin'ny birao mpifidianana teo aloha nandritra ny dingana voalohany ihany no mbola ho hita amin'ny fiodinana faharoa, ankoatra ireo mpikambana izay efa nosoloana noho ny tsy fahavitan'ny asany. Mahatratra efa-jato sy iray alina malagasy maty ny areti-pivalana ny isa-taona ka ny 704 amin'izany dia zazalatsaka ny 5 taona. Hetsika ho fanairana sy fanentanana no nentin'ny mpanazava ny asabotsy teo tao amin'ny komina ho fisorohana ny fangerena kalamanjanana Tsangoany. Niompana tamin'ny hoe ataontsika laharam-pahamehana ny fahadiovana ny hetsika. Ankoatr'izay, mpianatra avy amin'ny sekoly 17 avy eo amin'ny komina no nampandraisina anjara tamin'ny fananana kolo-talenta ka nanomezana mari-pakasitrahana. Fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray, isa-taona misy hatrany fanangonan'ny Guinness Book ireo zava-bita hafahafa na tsara na ratsy indrindra eran-tany. Saika fanatanjahantena avokoa ny ankamaroan'izy ireny, fa isan'ny zava-bita miavaka indrindra efa antaonany maro no tsy nisy navita ny fahazakana atsika miopapa navita n'ilay néerlandais izay antsoina hoe Wim Hof. Izy ary io lehilahy io arao ny fanadihadiana. Begin to imagine how cold this really is. Izy no Wim Hof. 7 taona ny lehilahy ankehitriny, ny fahaizany manokana milomano ao anatin'ny rano faran'izay mangatsiaka, mihiba 10 na 12 degré Celsius. Zava-bita tsara indrindra eran-tany sivy no efa vitany hatramin'ny taona 2004. Saingy mbola tsy nisy naharesy azy hatreto amin'ity resaka fisedrana atsika tsy miakanjo ity. Tamin'ny taona 2004, izy nilona 9 minitra sy 20 segonda tao anatin'ny glace polaire, izany hoe mangatsiaka hatrany amin'ny mihiba 12 degré tanoany. Tamin'ny taona 2004 indray
izy tao New York nijanona tao anatin'ny conteneur feno glasy nandritra ny 2:70 minitra. Raha ny fanazarany tenany milomana amin'ny rano any amin'ny faritra mangatsiaka ny ranomasimbe Antarctique sy ny pôle Nord. Tsy misy akanjo izany araky ny fanazavany Wim Hof dia hainy mifehy ny fikorinan'ny rà ao anatiny sy miazo izany hafanana hatrany mba ahafahany miaro ny tenany sy ny tongony tsy hivaingana. Isan'ny zava-bita mahavariana indrindra maneran-tany ny vidan'ity lehilahy néerlandais ity ankehitriny ary tsy mbola misy aloha ny nahatsindry azy eo amin'ny fisedrana atsika. Tato anatin'ny 12 taona izy no efa narahany ny aina manjery maso ary amin'ny taona 13 naharitra adiny 2:30 minitra no nilona tao anatin'ny rano nangatsiaka hatramin'ny 2:30 degré ambanin'ny otra. Ka nahatonga azy mbola voarakitra ao anatin'ny Guinness Book 7:30 hatramin'izao fotoana izao. Dia iny fanadidininy ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Sorainao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampahalalam-baovao dia mbola amin'ny fotoananao raha mipitso amin'ny iray ora iarahanao amin'ny namana mpanao gazety Narindra Nandrianomanana ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny raha mipitso tahaka izao. Veloma tompoko.